ahoana marina? Inona marina no atao hoe tatitra? Ny lalam-panorenana dia miaro ny fahafahana maneho hevitra, ary koa mamatra sy miaro ny zon'ny fanoherana sy ny mpanohitra. Marina tsara fa izany lalam-panorenana izany dia ny mpitondra amin'izao fotoana izao no namolavola sy nampandany azy tamin'ny taona 2010. Ny lalàna mifehin'ny mpanohitra ihany koa moa dia efa misy, fa ny dekret fanatanterahana izany no andrasany, ary azo lazaina fa tsy mety mamoaka izany mihitsy ny mpitondra fanjakana. Raha ny fihetsiky ny mpitondra amin'izao fotoana izao dia mampametra-panontaniana ihany hoe raha ireny lalàna ireny ve dia natao ho an'ny mpitondra ihany ka rehefa hitany fa tsy mety aminy dia tsy vitaina hatramin'ny farany ary atao mihitsy aza ny tsy ampiarana azy. Niteraka resabe ho an'ny mpitondra ankehitriny ny tatitra ataon'ny olona sy ny solombavam-bahoaka avy amin'ny mpanohitra. Milaza mihitsy aza ny mpitondra fa fihetsika natao anakorontanana no ataon'ny mpanohitra. Hoy mantsy ny ministry ny atitany. Jereo anie raha hoe anao tatitra, mahafinaritra raha hoe misy tatitra ho atao amin'ny vahoaka zany, fa rehefa mihaino ianao toa tsy tatitra anie le izy ry ianareo mpanao gazety mba hanontaniako, mba hanontany aminareo mpanao gazety indray tena lay tatitra ve hoe inona ny zavabita sy ny sisa le natao? Io nareo tena manao an'izao mihitsy nareo tena tsy tatitra tokoa le izy, voavalinareo zany le izy. Aika dia nareo nety namaly fa tsy zay e, ay tsy tatitra tokoa zany le izy fa tena zavatra hafa, resaka politika ranoray. Ary magaga moa dia le miaradia amin'le anao tatitra dia voalazanao teo hoe mpanohatra moa izy. Ilaina ny mpanohatra, tena ilaina ny mpanohatra ho arofanina, fa aoka anao ny asany amin'ny mampanohatra azy, tena mpanohatra azy amin'ny maharofanina azy, fa tsy anao asana olon-kafa hoe andeha anakorotana fiainam-bahoaka sanatria. Inona tokoa moa izany Andriamatoa Minisitra ny tatitra tokony ataon'ireo olom-boafidy ireo? Ary nisy ve nikorontana tamin'ireny toerana sy ny faritra nandolovan'izy ireo ireny? Ny lalàna eto amintsika aloha dia mandidy ny solombavam-bahoaka anao tatitra amin'ny vahoaka. Araka ny anaran'izy ireo dia solombavam-bahoaka ny Madagasikara no anarana entin'izy ireo, fa tsy solombavam-bahoaka ny toerana ny fidy azy fotsiny. Zon'izy ireo izany, araka ny lalàna no manao tatitra eny amin'ny vahoaka raha mbola eto amin'ny firenena. Izy ireo koa dia tsy avy amin'ny mpanatanteraka fa mpanao lalàna, izay mikatsaka ny mahatsara ny fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny. Ny tatitra tokony ataon'izy ireo izany dia momba ny raharam-pirenena amin'ny ankapobeny, na ireo asa vitany, na ihany koa ireo heveriny fa tsy mety eto amin'ny firenena. Izay ilay atao hoe tatitra, fa tsy izay zavabitany ihany akory. Araka ny voalaza teo ihany koa dia avy amin'ny mpanohitra izy ireo. Noho izany dia zon'izy ireo no manao tatitra amin'ny asany, amin'ny mampanao politika fanoherana azy ireo, ka tafiditra amin'izany ny tsikerany fomba fitantanana ny firenena. Tsy politika politisianina izany, fa asany olom-boafidy ny mpanohitra. Manana ny zony ahen'ny mpitondra ny vahoaka, ary manana ny zony ahen'ny fomba fijerin'ny mpanohitra ihany koa. Izany no tatitra tsy maintsy ataon'ireo olom-boafidy ireo, fa tsy hanasoaso ny mpitondra na ny fitondrana akory. Mahagaga ihany koa dia ny fanambarana fa manakorontana ny filaminam-bahoaka ireo mpanohitra ireo amin'izao fotoana ny fifidianana izao. Mbola izao mantsy no tenin'ny ministry ny atitany. Inona moa tsika ny zao anatin'ny période électorale mialoha zao tsika le atao hoe mialoha an'ilay vanim-potoana fifidianana, satria fifidianana 12 Desambra dia mandritry ny fifidianana ilay 12 dia aoriana, zany hoe mialoha mandritra sy ny aoriana dia tsy maintsy tandrovina ny filaminam-bahoaka, ny ordre public tsy maintsy tandrovina. Mitodika mihitsy ny amintsika rehetra tsy hakanavaka
aoka re ny politika politisianina ty tsy entina anakorontanana sanatrian'izany fotsiny ny fiainam-bahoaka. Tena mahagaga mihitsy izany fomba fijeriny mpitondro zany a. Nisy ny fidinan'ireo olombofidy ireo tany amin'ireo faritra sasany teto amin'ny nosy. Nisy ve ny korontana tamin'ireo faritra ireo? Tsy ny mpitondra ve no nanakana azy ireo tsy hanao tatitra araka ny tokony izy? Raha nanapa-kevitra ireo antoko-panohitra fa tsy handray anjara amin'ny fifidianana loha olona, izay everin'izy ireo fa tsy manaja ny lalam-pandrenana, de safidina ary zon'izy ireo izany. Izany safidy izany de tsy midika velively fa fanakorotanana. Raha any amin'ny tany demokratika mandala ny fahalalana amin'ny teny izany safidy izany, de tokony azavain'izy ireo eny amin'ny vahoaka ihany koa. Tsara ny mampatsiahy fa tsy ny vahoaka rehetra akory no nifidy ny filoham-pirenena amin'izao fotoan'izao io, fa nisy vahoaka nifidy ny kandidan'ireo mpanohitra ireo tamin'ny taona 2024. Mbola tafiditra ao anatin'ilay tatitra tokony ataony ihany koa izany fanazavana izany. Raha ny marina aza de ao anatin'izao fanaovana propaganda izao, izay etsika politika propaganda izany, de tokony idina anazavany heviny ireo mpanohitra ireo. Raha mananjo anazavany heviny ireo mpilatsaka hofidiana olo-olona, de mananjo anazavany heviny amin'ny tsy fandraisana anjara ihany koa ireo atoko-panohitra ireo. Izany hoe samy manao propaganda amin'ny tandrify azy. Izany fomba fijery izany de fampitoviana lanja ireo hevitra samy hafa mba hahafahan'ireo mpifidy vaventy maneho ny safidiny ara-dalàna na tsy andraisan'izy ireo anjara ifidy. Anjara ny mpitandro filaminana no mitandro ny filaminana raha toka miopefy izy ireo. Araka ny voalaza teo aloha, de mbola tsy nisy korontana mihitsy ireo etsika nataon'izy ireo hatramin'izao. Mazava fa ny anampenam-bava ny mpanohitra no tena tanjona amin'ny fanakanana sy ny tsy fanomezan-dalana azy ireo. Izany hoe tsy misy ny demokrasia aloha eto amintsika. Noho izany fifidianana izany de nandray fanapahan-kevitra ny mpitondra tsy hanaiky mihitsy ny fianaon'ireo olombofidy ireo amin'ny vahoaka. Lazaina foana fa anakorontana izy ireo arak'izao lazay ny sekretera-mpanjakana misahana ny zandarmaria izao. Isy sokajin'olona dia ny zavatra izy dia anao zay tsy hahatanteraka amin'ny fifidianana io satria zareo any efa tsy mandray anjara. Zany mahatonga an'ireny misy olona misy olom-bavahoaka anao tatitra amin'ny vahoaka. Tsy misy mihitsy ny porofo aloha hatramin'izao fa manakorontana ny filaminam-bahoaka ny solombavam-bahoaka sy ny olona avy amin'ny mpanohitra. Fa azo lazaina fa ho tahotra ny fanomezam-baovao marina ho an'ny vahoaka no azo andikana izao fanakanana ataony mpitondra izao. Mazava amin'izao moa fa entina anaovana raha matahora indray ny mpitandro filaminana. Mazava ny valitenin'ny solombavam-bahoaka ny mpanohitra. Ny tany Ambatondrazaka maninona ny navelonareo anatanteraka izay? Ny korotana ve izay tany? Tany Mahajanga ianareo nilaza fa hoe toerana tsy mifefy io. Toy izay hoe allo fefenay ara. Toy izy nareo tsy mety indray fa mangalao autorisation amin'ny commune. Tsy filambaniny ve izany? Tianareo tanterahana fanindriana ho tanterahana io fifidianana io. Tanterao fa ninay teto amin'ny fotoana le fifidianana ho sénateur satria nareo ary miovova hevitra zay zavatra hoe foanany hoe tsy asiny hoe zao nasinareo 12 fidina ihany de ny enina ho tendren'ny filohan'ny republika. Ianareo no miovova hevitra izay nanisa mahatonga anay miteny hoe tsy andray anjara izahay ary zoanay tanteraka miteny izany. Vahoaka re aza piororona reo mpifidy zay efa mitiko Madagasikara izay ny toromarika izay na fitsipika anay tsy mety ny fijerinay azy mbola natanterahana ny fifidianana io fa tanterao raha ohatra tianareo tanterahana tsy hanelingelina an'izany izahay ary sambory sanatrira ohatra misy avy na manetrehitra anakorotana izany. Arak'izany de tsy marina ny filazana fa miketrika korontana ny mpanohitra. Ny mpitondra no tsy mahazaka demokrasia ka ny raha matahora no atao tonga aloha. Mbola tsy hisy fandrosoana raha toka mbola toy izao foana ny fomba fiasa eto amin'ny firenena. Amin'izao fotoana ny fandrosoan'ny teknôlôjia sy ny fanatontolona
na ny mondialisation izao dia sarotra amin'ny mpitondra ny anakana lava ny etsika ataony mpanohitra izao. Misy fetrany ihany mantsy ny fanampenam-bavan'ny malagasy izay tianeho hevitra. Ny tiana olazaina dia izao: ny tatitra ataon'ireo olom-boafidy ireo dia tsy tatitra atao fa nasoasoana ny mpitondra fanjakana akory, ary diso hevitra izy ireo raha toka izay no andrasany. Tatitra momba ny fandehanany raharam-pirenena amin'ny ankapobeny no ataon'izy ireo, ary ao anatin'izany ny fitsikerana, ny fomba fitantanana tsy mety, ary zon'ny malagasy ny mihaino izany. Izay ilay atao hoe demokrasia. Tsy tokony hisy mihitsy izany korotan'izany raha manao ny asany ny mpitany filaminana ka tena miary ny vahoaka sy ny olom-boafidy manao ny tatitra. Raha mbola ny raha matahora no ataon'ny mpitondra fanjakana dia fanjakana tsy refesy mandidy na fampiasana ny jadona no misy. Sa izay mihitsy ilay tanjona fa ahoana mariny? Ahoana mariny?